ry havana malala ho aminareo any ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Aniry havako alahady faefatra ny amin'ity volana Martsa itya, alahady ny sampandrofi, izay banjinantsika hatrany Lohahevitra manao hoe Manorina ny Fanekeny ny Tompo. Andeha ho iraintsika ny hira sambatra. Ny fireneny izay mananao ny Tompo Andriamany, Tompony hery sy ny fahefana fa miary tory fo ny mpiambina raha tsy ny Tompo. No fiderantsika n'Andriamanitra andeha hovakintsika ny salamo fa 420 andiny 7 ka hatramin'ny 10. Raha samy arana hita andeha hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandata ianareo ry vavarahana, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra? Jehovah tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Andeha ataontsika ny hira voalahatra ao anatin'ny fandaharana. Amen.
Mivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, tonga ny fotoana izay nandrasanay. Nofidinao ity fotoana ity, dia ho fotoana fankatoavana. Fotoana izay nilatsahany voambary tamin'ny tanimbary mba vokatra be. Ary ny fotoana izay hanapahanao ny gadran'ny Satana andresenao ny amafisany fonay. Isaoranay ianao Tompo, noho ny amin'ity fotoana ity. Isaoranay ianao noho ny amin'izao fahoriana izay nahatonga anao havanay izao. Isaoranay ianao noho ny amin'ny fisandratranao tamboninahitra. Miamboninahitra mandrakizay any an-danitra sy ety ambony tany ianao. Tompo Andriamanitra eo, raiso ny fisaorana sy ny fankalazana, ary ny voninahitra tolotra ianao, fa tena vokatra ny fonay izany. Mangataka aminao izay ankehitriny, mba hiasa aminay ny fananao, mandritra izao fanompoam-pivavahana izao, ka azo hery sy hitombo finono, ary azo toanao ny asanao izahay. Koa tario izay ny amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany, ary mahafaly anay ny manakambana izany vavaka izany, ny amin'ny vavaka nampianarina ny mpianatra ny fahin'izay manao hoe masina ny anaranao, ho tonga ny fansakanao, atao anao, mipetraka ny fiangonana. Iomana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, andeha ataontsika ny hira faha 150 ao anatin'izany no hitsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny 10 minitra ho an'ny sekoly lahady. Sy tanora kehitrio dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa tanteraka ny faniritsika dia mangataka anareo ankizy sy tanora mba hitsangana mpitiavana vetivety ny amin'ny fotoana ny fanomezantsika. Misaotra rakizy zao ankehitrio tsika dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray avetrany. Jaona toko 7 dia ny 4:30. Hita ve o? Jaona toko 7 ny 4:30. Iarahantsika mamaky aloha zany dia hivavaka isika avy eo. Zao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny oka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Amen. Hivavaka isika ary. Ry Andriamanitra Tomponay, zokinay be fity, ry Jesosy Kristy izay nanaika ity anay hatramin'ny fahafatesana, ary ho tianay mandrakizay. Reto ny tanora sy ny ankizy ankehitrio vory-lanina atao anatin'izao tempolinao masinay izao. Misaotra anao zahay. Ianao nanatanteraka ny fotoana fa nateo ary ny fikasanay tsy toty fotoana ity raha tsy teo ianao. Dia mitenena toy ny fanaonao Tompo fa voninkaino ny mpanomponao tsirairay avy.
aminao tompo ao ny antanay angatanay fahendrena mandrakariva no ny amin'izany teninao masina izany misaotra tompo amen. Afaka mipetraka ary ianareo rakizy sy ny tanora. Sandriko malala hitantara zavatra aminareo mikasika ny maso de ny sofina de ny orona. Inona moa zany no tantaraiko aminareo rankiziko? Tantarany maso, tantarany sofina, de tantarany orona. Zao ary. Araka izany tenin'Andriamanitra izany de oka tahaka ny tiavako ny ray ny fankatiavanareo Jesosy. De zao rakizy. Nisy mpirahalaam-pianala anankitelo tahaka ny maso sy ny sofina ary ny orona. Ndray mandeha andeha ataontsika hoe ony ary de zao nararo ny ramaso. Rehefa narary ramaso de nitaraina tamin'ny rasofina. Zokia ahoana ora sofina? Marary misy miaino. Lasa mbola niainoaino zavatra tsy fiaino rasofina. Nono avy eo ndray andro kare mitahaka izao indrindra. De hoy ihany ramaso tamin'ny raorona. Raorona marary ramaso hoe. De hoy izy zany ara fofona sakafo tena tsara be mihitsy. Tsy misy hevitra mihitsy no eritreretako izay lazainao. De marary eny ahy zandry eo marary hoy ramaso. Tonga ny fotoana rakizy hianatra moatsika rapitso. Rehefa ny ampianarana lasa izy telo lana de tany ampianarana. Nanoratra tamin'ny stylo amin'izay ramaso pila be. Teo izy roalahy vao nahatsiaro lay zokony sy zandriny irasofina sy raorina ndry voatsongo ny mpampianatra. Pila be ny soratra nanenina izy. Atreo zany le tantara. Ianao moa tia ndralanao hoe zandrinao hoe ndravavinao hoe hifankaty daholo ny olona rehetra saingy zao mila ary nareo mahay de mila inona rehefa ao anatin'ny karemy mila mieritreritra tsara ny zavatra hohanina fa tsy zay fofona rehetra no ilaina. Rakizy sy tanora malalako atreo ny tantaran'iny engane mba hanova asianao ny iain'ny hafa amin'ny androntsika rehetra. Zany moa saotra rakizy andeha hivavaka ary sika ankehitr'io. Akipy maso raha eo de misaotra indrindra ny amin'izany tantara kely zany fa tokony ho mpirahalahy mianala zay rehetra mandreny teninao. Tompo ianao ihany no Andriamanitra azahoanay mifankatia fa raha izany ny teninao hoe oka tahaka ny tiavako any ray no ity fankatiavanareo kosa te hifankatia zay manomboka izao anovanay tanora sy ny ankizy tompo zany teninao zany tena mamy teninao tena mamy tokoa ka andramanay mandrakariva izany. Voninahitra moanao ray zanaka fanay masina fa ianao ny tahiry ny tanora sy ny ankizy ndritra rehetra na ny fiangonana ara na de tanora tsy ato anatin'ity fiangonana ity ara tompo dia ianao ny taiza izany. Misotranao zay kehitr'io fa lehibe loatra ny fahasoavanao fa raha nijerenao ny andronay lasa nanositosehanay ny hafa ka tsy nenonay ny hafa tena tsy mendrika anay no velona. Misotranao akehitr'io fa zany teninao zany dia alatsaka eo am-ponay tanora sy ny ankizy ny fiangonana amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra Jesosy zokitianay. Amen. Voninahitra ho an'ny tompo rakizy sy tanora.
mamaky isiaino ny teny soratra masina sika riavana Malaki toko faharoa ny andininy fahadimy sy fahaenina. Malaki toko faharoa ny andininy fahadimy sy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fatahorana izany, ka dia natahotra ahy sy nangovotra teo anatrehany anarako izy. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsina no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny eloka. Toizaka itsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 10. Hebreo 10. Hebreo 10 andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha minimanota isika, rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay mandany ny fahavalo rehetra kosa. Izay manohitra ny lalàny misesy dia maty amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famindrampo. Manao ahoana kosa ary no famalian'ny fampijaliana ataonareo tokony hiantra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka manao ny ranony fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fahasoavana. Fa fantatsika izay na hoe any famaliana izao no amaly, ary koa Jehova hitsara ny olona. Zavatra mahatahotra ny azo ny tanàn'Andriamanitra velona. Andeo tena itsika eo am-pitsanganana ny filazantsara. Filazantsara araka marika toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Marika toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hatsatra hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Izany dia milaza ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema. Nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaka sy Betania any atendrombohitra Oliva, dia naniraka aloha lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, makanesa ny rovohatra tandrify ianareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitengenan'olona. Va ao izy ka ento aty, ary raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana ny anaovanareo izao, dia lazao hoe, misy rarahana lahy ny tompo azy, dia avelany hoentiny ity indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana. Dia novahany izy, ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no amahanareo ny zanabiriky, ary izy nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy. Dia navelan'ny olona andeha izy, ary netiny teo amin'i Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo ambony lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriana dia samy miantso hoe hosana. Isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ho tahina anie fanjakan'izay avy, dia any an'i Davida ray itsika, hosana amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akanjany tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba ny 12 lahy ka nakany Betania. Ray masino manamasina ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Tsika riavana. Tompo tsy mitsahatra miantso ny anaranao izay manondrika ny lohanay mamevonahitra anao.
Fandriamanitra tsara loatra ianao sady mpanao tsara. Namay anay indray ty fotoana ity, ahafahanay mandray ny afatra avy aminao. Ny fanay masina tompony angatanay feno, ho amin'ireo mpiaino ireo vahoakanao izay tonga eto amin'izao tranonao masina izao dia tsy inona fa ny vavadin'ny lanitra. Tompo, nomenao sofiny izahay andre. Ary ka izay tapatapatsy avy aminao, roana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana eto, fa aoka ny feonao rery ihany renay. Ary ny afatra izay ampitondrainao mpanomponao, hitondra fiainana sy fiadanana amin'ny andronay ety amin'izao tontolo izao izany. Ny mpanomponao izay teneninao koa, anambara sy hitondra izany afatrao izany, dia tendreny lelany tsy anambara, afa-tsy izay sitraka ao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanonanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny filazantsara araka ny marika toko 112, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 112, izay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Andeha ary arahantsika rehetra mamaky ny andininy 5. Filazantsara araka ny marika toko 112, ny andininy 5, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy miantso hoe Hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Antsoantso, ikam-pifaliana nataon'ny vahoaka tamin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay nitaingina zanaboriky hiakatra ny tanànan'i Jerosalema rehefa tonga tao Betifaga sy tao Betania hiakatra amin'ny tendrombohitra Oliva. Io dia fotoana fanaon'ny tompo tanàna, fanaon'ny vahoaka ao Jerosalema, satria io fotoana io dia fotoana izay fanaovana fivahinianana masina any amin'ny tanànan'i Jerosalema rehefa tonga ny fetin'ny Pasika. Ka ny filazana eto fa i Jesosy mitaingina zanaboriky, ary zanaboriky izay tsy mbola nisy nitaingina mihitsy, dia ilazana fa zanaboriky izay tsy mbola nitondra azy ioga, ary zanaboriky natokana hanamasinana an Jesosy amin'ny mahampanjaka azy.
Jesosy mitaingina zana-biriky dia famantarana ny fahatanterahany voalazan'ny mpaminany fa ho avy ny Mesia. Ary rehefa tonga ny Mesia dia Mesia izay mitaingina zana-biriky. Ary zany no tsarovantsika amin'ity andro anio ty. Andro izay nanandratana Jesosy Kristy ho mpanjaka. Inona ary no afatra ho antsika amin'ity alahadin'ny sampandrofia ity. Ny afatra voalohany izay horaisintsika amin'ity soratra masina ity dia zao hoe fanekeny vahoaka fa i Jesosy no mpanjaka. Fanekeny vahoaka fa i Jesosy no mpanjaka. Hosana isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Fiarabana ireo mpanao fivahinianana masina izay tonga tany Jerosalema io fomba fiteny io. Toa milaza zany hoe araba fa tonga soa ianareo, tonga soa tamin'ny lalana lavitra izay nataonareo. Izany no natao tamin'i Jesosy Kristy, ela no niandrasana ny fahatongavan'ny Mesia, ela no niandrandrana izany fahatongavan'ny mpamonjy izany. Ary tsy zany ihany fa mahitsika eto hoe isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Manaiky ny vahoaka fa i Jesosy no ilay Mesia, izy no ilay avy amin'ny anaran'i Jehova hitondra fanafahana sy famonjena ho an'ny vahoaka. Sady fiarabana an Jesosy Kristy mpanjaka tonga no fisaorana amin'ny fahatongavana, satria efa ela no niandrasana izany fahatongavan'ny Mesia izany. Ary zany no dikan'le hoe namelatra ny lambany ny vahoaka ary tsy vitan'izay fa nampiahaka ny ratsakazo midika ho fanekena fa i Jesosy no ilay mpanjaka. Ry havana, manaiky ny mahampanjaka an Jesosy Kristy ny vahoaka. Ary ho antsika izay mahatsiaro ity andro lehibe anio ty, andro izay nanandratana an Jesosy Kristy ho mpanjaka, manaiky izany ve ianao? Hitataratra sy iainanao eo amin'ny fiainanao andavanandro ve ny fanekenao fa i Jesosy Kristy ny mpanjaka eo amin'ny fiainanao? Inona no fihetsika? Inona no ataonao? Inona no zavatra izay eritreretinao eo amin'ny fiainanao ka anehoanao fa i Jesosy Kristy no mpanjaka? Ndraindray tokoa hadino io. Hadino ny fanekena an Jesosy Kristy ho mpanjaka, hanika izay eritreretin'ny olona fa mety amin'ny ihany no ataony, ny sitrapony ihany no ataony, fa tsy mihaino ny feon'ilay mpanjaka izy. Ny fanekena an Jesosy Kristy ho mpanjaka dia midika fa manaiky amin'izay rehetra ambarany ary manatanteraka izay asainy atao. Ho antsika ry havana, raha mahatsiaro ty andro lehibe ty, raha mitentsika hoe hosana isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehova, tena manaiky an Jesosy Kristy ho mpanjaka tokoa ve itsika? Raha miteny izy, manatanteraka ve ianao? Sa mbola miady hevitra ny am'izay ambaran'i Jesosy Kristy? Mbola mifanontany, mifanazava, sao de tsy mety zany? Tsy maintsy mieritreritra n'izany tsika amin'ity andro anio ty, andro lehibe izay ahatsiarovantsika ny nanekeny vahoaka fa Jesosy Kristy no mpanjaka. Ary aminao, ekenao ve fa Jesosy Kristy no mpanjaka? Manahirana ry havana eo amin'ny fiainantsika kristianina indraindray, hafa izay tenenin'i Kristy, hafa izay ampanaoviny antsika, hafa no iainantsika sy velomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha manatanteraka zavatra anankiray tsika, tokony ifanaraka amin'ny baiko ny mpanjaka, tokony ifanaraka amin'izay ampanaoviny Jesosy Kristy. Fa inona no mibaiko anao? Inona no mibaiko atsika rehefa hanatanteraka zavatra anankiray? Na eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, maika fa ny eo anivon'ny fiangonana. Jesosy Kristy mpanjaka, tsarovantsika amin'ity andro anio ty, ka anaovantsika ilay ikam-pifaliana hoe hosana
isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Tonga tokoa Jesosy Kristy avy amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitra, tonga tetỳ amin'izao tontolo izao. Fa inona no andrasana amintsika? Ny andrasana amintsika dia ny haneketsika fa izy no mpanjaka, ary izy no manjaka eo amin'ny fiainantsika. Tsy hisy na inona ho ataontsika tsy araka ny baikon'i Kristy. Moa ambaran'ny bokin'ny Malaky fa fahamarinana izay rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra nampanaovina dia izay lay antsoina hoe fahamarinana. Mampianatra antsika ary ny soratra masina fa ny hafatra omenantsika amin'ity andro anio ity, hodiniantsika, amantarantsika ny tenantsika dia izao: Jesosy Kristy mpanjaka eo aminao ve izy sa mpanjaka eo amin'ny olona hafa? Ino Jesosy Kristy eo aminao? Fa raha ny vahoaka tany Jerosalema izay hiatrika ny fankalazana ny Pasika, hiatrika ny fiainan'i Jesosy Kristy, ny atrehan'ny azo fijaliana, dia nanaiky fa i Jesosy no mpanjaka. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto dia izao: ny afatra ho antsika amin'ity sampandrofia ity dia izao hoe ny fanekeny vahoaka fa i Jesosy no mpamonjy. Fanekeny vahoaka fa i Jesosy no mpamonjy. Hosana, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Midika ny teny hoe hosana dia midika hoe vonjeo izahay. Vahoaka ao anatin'ny fasairanana, vahoaka zanatany, vahoaka izay teo ambany fiahin'ny Romanina, ny andrandra fatratra, izany fanafahana, izany no mikikika sy miantsoantso eto hoe hosana, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Olona miandrandra sy manantena famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy ireto olona ireto. Olona izay efa tsy mieritreritra ary tsy manana mpamonjy afa-tsy ilay Mesia. Izany fomba fisainana izany no nentin'ireto olona ireto nandray an'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana niakarany tany Jerosalema. Hamonjy sy hanafaka ny olona amin'ny heriny izay mangeja azy no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy. Tamin'izany dia nieritreritra ny olona fa hanafaka azy amin'ny fangejan'ny Romanina no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ary izay ny tao an-tsain'ny olona raha nanandratra an'i Jesosy ho mpanjaka. Tsy izany anefa no adidy sy andraikitra napetraka tamin'i Jesosy, fa hamonjy sy hanafaka ny olona amin'ny herin'ny ota no nahatongavany. Ry havana, eo aminao, inona Jesosy Kristy? Ekenao ho mpamonjy anao tokoa ve izy? Ary ianao ve raha sendra olana sy zava-manahirana? Manao tahaka ny vahoaka tamin'izany ka miantsoantso hoe hosana, isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Raha ireto vahoaka ireto dia ny Mesia no nekeny ho mpamonjy azy. Fa isika indraindray tokoa rehefa mandinika ny amin'ny fiainam-panompoana isika, ny fiainantsika andavanandro, ny zavatra izay iainan'ny olona amin'ny fiarahamonina eny, dia toa tsy tena manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny olona. Ary vavolombelona izany ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona, ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny olona, toa tsy mifanaraka ny amin'izay mitondra famonjena araka ny Kristy. Toa tsy mifanaraka amin'ny fomba sy ny famonjena andrandraina amin'ny Kristy. Ny antony dia izao: variana mitady famonjena ho azy manokana, tsy amin'ny anaran'i Kristy, tsy miaraka amin'ny Kristy, ary tsy eo amin'ny Kristy ny olona. Ary rehefa mitady famonjena sy mila vonjy ivelan'i Jesosy Kristy ny olona, dia ho diso ny fanapahan-kevitra sy ny vahaolana
azon'izany olona zany. Misoratra masina nefa ankehitriny dia miteny amintsika hoe hosana isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Jesosy Kristy no irak'Andriamanitra tonga ety amin'izao tontolo izao, tonga hamonjy atsika, tonga hanafaka atsika amin'ny herin'ny fahotana. Ny herin'ny ota izay tsy haitsika ny mifehy azy, tsy vitatsika ny manafaka ny tenantsika amin'izany herin'ny ota izany, fa tsy maintsy mila ny Jesosy Kristy isika. Ary Jesosy Kristy irery ihany no afaka manafoana ny herin'ny ota ao anatintsika mba handehanantsika araka ny fahamarinana. Ary ny manahirana dia zao, misy olona sasany izay toa nanaiky an'i Kristy ihany, toa mivavaka ihany, ary toa miaina ny fiainana kristianina ihany, fa saingy zao tsy araka an'i Kristy ilay mpamonjy no iaina ny fiainany andavanandro. Nahoana tokoa mety nisy fotoana dia nanaiky ilay olona, fa Jesosy ny mpamonjy. Fa rehefa mandeha ny fotoana, laviny ray Jesosy Kristy. Tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy azy izy, fa ny ataony sy izay mety aminy ihany no iainany amin'ny fiainany andavanandro. Andeha moa jerentsika ny voalazan'ny bokin'ny Hebreo. I bokin'ny Hebreo, Hebreo 10, ny andininy 720. Hebreo 10, izay efa nivakiana tamintsika teo, ny andininy 720, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Manao ahoana kosa ary? Manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra ka nanao ny rano fanekena izay naniratsirany fanahy ny fahasoavana. Misy fotoana ny olona manaiky an'i Kristy, Kristy ny mpamonjy anahy. Fa misy fotoana lavin'i Kristy, ny olona tahaka zany no ambaran'ny soratra masina eto fa maniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Novonjena tamin'ny rano Kristy isika, nafahana tamin'ny rano Kristy, novonjena maimaim-poana, ary zany no antsoina hoe fahasoavana. Fa saingy zao, amin'ny fotoana sasany, lavin'ny olona Kristy. Rehefa lavin'ny olona ny Kristy, dia ambaran'ny soratra masina eto fa misy izay famaliana ataon'Andriamanitra aminy, satria naniratsira ilay fanahy masina mpanome fahasoavana izy. Izany ry havana no ampahatsiahivana antsika indray, fa mila miaina amin'ny famonjena isika. Efa nomena antsika Jesosy Kristy, namonjy atsika, olom-boavonjy isika. Satria olom-boavonjy isika dia miaina araka ny famonjena izay efa natao tamintsika. Miaina ny fiainan'ny olom-boavonjy dia ny fiainana araka an'i Kristy. Ny mpisorona any amin'ny testamenta taloha amin'ny bokin'ny Malaky 2, Malaky 2, ny andininy 5 sy ny andininy 9, izay efa novakiana amintsika teo. Raha mijery ny andininy 5 tsika dia izao ny voasoratra: ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Ny antony famonjena izay nentina ho atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia fiainana sy fiadanana. Andriamanitra tsy nieritreritra hitondra famaliana sy famaizana ho an'ny olona raha naniraka an'i Jesosy Kristy ho tonga ety amin'izao tontolo izao. Fa ny tanjony dia ny hananan'ny olona fiainana sy fiadanana. Fa ny olana rehefa tonga ao amin'ilay fiainana sy fiadanana ny olona dia miala amin'izany fiainana sy fiadanana izany ray izy, ka mandeha araka izay nahiny fony. Vokany ambaran'ny soratra masina eto hoe maniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Ilay fanahy ny fahasoavana efa namonjena atsika no lasa voatsiratsira natao tsinotsinona.
fanaleon'ny olona nandeha araka izay tiany. Hosana isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa efa nomenantsika Jesosy Kristy hamonjy atsika. Mila miaina ao anatin'ny famonjena izay efa nomenantsika. Olom-boavonjy isika tokony hitantaratra eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa isika dia miaina amin'izany famonjena efa nomenantsika izany. Miaina amin'ny fiadanana, miaina ilay fiainana araka ny Kristy mba hiarovana atsika, hiarovana ny tenantsika amin'ny famaizana izay nomen'Andriamanitra. Ny vahoaka an'Andriamanitra, ny olona izay novonjen'Andriamanitra dia tsy tokony hisaraka amin'ny famonjena. Fa raha vao misaraka amin'ny famonjena izy dia tonga tsinotsinona. Lasa tsinotsinona ny fiainana, eny fa na dia ny fiainana andavanandro aza. Amaranantsika azy, mijerytsika eto amin'ity soratra masina ity, dia mahita fa io nisy zana-biriky. Rehefa manao tantara kely ho an'ny ankizy, dia tahaka izao no anazavana an'io. Izay tsy voatery teolojia lalina be, ary tsy voatery ho arak'izay ny fanazavana azy, fa zao. Rehefa nalaina ilay zana-biriky, dia nentina, nitaingina ilay zana-biriky Jesosy. Rehefa nitaingina ilay zana-biriky Jesosy hiakatra any Jerosalema, niantsoantso ny olona, nanaja ny Jesosy ny olona, nanome voninahitra ny Jesosy ny olona. Ary eto moa mahita hoe, hosana, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ny hira sy mioby an Jesosy Kristy ny olona. Dia faly zany ilay biriky hoe, hoay, za zany mba misy mioby io fa miaraka amin'ny Jesosy. Dia rehefa nandeha niakatra, tonga tany amin'ny tanànan'i Jerosalema, dia niala Jesosy, dia naverina tamin'ny tompon'ilay zana-biriky. Rehefa naverina tany amin'ny tompon'ilay zana-biriky, no ny ampitso, ohatrany nahatsiarotsiaro an'ilay fiobiana ilay zana-biriky. Dia hoy ilay zana-biriky hoe, andao hoe za mba handehandeha amin'ilay lalana izay nilalovanay sy Jesosy, sao dia mba misy olona hiteny hoe hosana. Dia lasa ilay zana-biriky, nandeha ilay zana-biriky, jerena toa tsisy ny hika, tsisy ny antsoantso, tsisy ny teny hoe hosana akory. Ny antony dia zao, ny soratra masina dia mampianatra atsika. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, dia misy vidiny, misy lanjany, hajain'ny olona, omen'ny olona voninahitra. Fa rehefa misaraka amin'ny Jesosy ianao, dia ataon'ny olona inona? Jerijeren'ny olona fotsiny. Ay ve ihany e, hay. Ary zany ry havana tokony hiainantsika ao anatin'ny fiainana. Maolom-boavonjy atsika, olom-boavonjy isika. Mila miaina ny famonjena, miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha miaina amin'ny Jesosy Kristy, miaina miaraka amin'ny famonjena, izay nomeny atsika isika, dia ho fiainana sy fiadanana mandrakariva ny fiainantsika. Hosana, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Isika isaoranay ianao ry Andriamanitra rainay, ny amin'ny mbola nomezanao teny afatra ho anay nampitondrainao mpanomponao, izay afatra manambara ho anay fa tokony hanaiky anao Jesosy Kristy ho mpanjaka
izahay. Ny vahoaka tany Jerosalema dia manaiky hatrany fampanjaka ianao Jesosy Kristy. Ary izahay koa amin'ny maha kristianina anay dia tokony hanaiky fampanjaka ianao anaraka ny teninao izay lazainao, kanefa tsy izany no ataonay. Rehefa miry izahay dia misokatra ny vava, mitsangana ny fiangonana dia mitsangana izahay, mihira amin'ny zavatra rehetrarehetra ny tononkira tononinay, misokatra amin'ny vavanay, fa tsy misy tanterahanay, fa pli vava fotsiny no mandeha. Mamindrafo aminay mamelany elokay, manambary ianao amin'ny alalan'ny soratra masina tokony anaraka izahay izay lazainao. Efa omenao torolalana amin'ny famakina ny soratra masina, amin'ny mahampanjakanao dia efa asehonao ny zavatra tokony ale, ny tokony atao, kanefa tsy izany no ataonay, ka mamindrafo aminay. Tokony ideranao izahay, anome voninahitra anao, ary izay mahatonga ny olona miantso osana, miantso vonjeo satria mpamonjy ianao efa namonjy anay. Fa izahay indraindray no manary tena, efa voavonjy izahay efa miala ao anatin'ny famonjena, ianao efa nanafaka anay. Mila miaina amin'ny famonjena nefa izahay, mila miaina ny fiainan'ny olom-bovonjy araka anao Kristy, kanefa tsy izany no ny ataonay. Fiatsaram-belatsiana andehanana makaty am-piangonana, tsy mifanaraka amin'ny fiainanao Kristy akoriny. Mody midera, mody manaja, kanefa tsy izany ny ao ambadika. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Ianao dia nampafantatra fa rehefa miaraka aminao Jesosy Kristy dia asian'ny olona lanja, kanefa izahay tsy tena miaraka, fa mody miaraka. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Noho ny aminarinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Riavana malala reso mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo ambitsangana ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatreako, izaho efa niaina, asa matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, izaho dia izany namono fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Bary amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, fa voavelany elkareo midy eran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay ary tsy misy fitakany fanahy. Amen.
Manombona amin'izao vavaka fangatana izao isika. Vavaka isika. Andriamanitra velona. Velona ianao ka miteny aminay mandrakariva. Indrindra fa amin'izao alahadiny sampandrofi izao. Izay na tsy arovana ny ankaranao teo Jerosalema ka ny obian'ny olona anao. Ny antsoantson'ny olona ny osana. Izany dia mariky ny faneken'ny vahoaka fa ianao Jesosy Kristy ny Mesia, ianao ilay mpanjaka, izay tokony henona, izay tokony ankatoavana. Ary tsy izany ihany, fa mariky ny faneken'ny vahoaka ihany koa, fa ianao Jesosy Kristy ny mpamonjy, dia ny amonjy ny olona amin'ny herin'ny ota. Tompo Andriamanitra io, irinay ny aina amin'izany teninao izany, mba ianao Kristy ny mpanjaka ny fiainanay, ary koa ilay mpamonjy tokana ianteheranay. Ko mivavaka rezahy ankehitriny, ho andreo misedra olana, mandalo fitsapana sy fahoriana, ka miandrandra fitahiny, mila vonjy fa toreraka. Ry Andriamanitra fitiavanao, jereo amin'indra fonao sy ny fitiavanao izy ireo, ka mpaherezo mba tsy ho tafasaraka aminao Andriamanitra ilay mpanjaka, mba hitoky amin'ny herinao, fa tsy amin'ny herin'ny tenany ihany. Fa ny eo an-tananao dia tsy misy maharombaka. Mivavaka izahay ho an'ny salama rehetra, na ny miaraka miombona aminay eto, na ny any atokantrano, na any amin'ny toeram-pitsaboana, satria fantatray fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana ianao. Ko ianao Jesosy Tompo no andray an-tanana azy ireny mba hanana ny fahasalamana. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana, indrindra fa ity fiangonana misy anay ity, mba ho tena nompo anao marina tokoa, fa tsy ankalaza anao amin'ny vavana ihany, fa anaiky marina fa ianao Jesosy Kristy ny mpanjaka sy mpamonjy anay. Mivavaka ho an'ny mpitondra anay, na ny eto an-terana, na ny mpitandrina izay any ivelany ankehitriny. Aoka ianao Andriamanitra ny momba ny tsirairay, na amin'ny fahasalamana, na amin'ny asa fitoriana. Andriamanitra, ao koa ireo mpanomponao izay na tsy aro no tahinao, ka misaotra anao no ny fitantananao ny fiainan'ny ankonany, fa Andriamanitra mamindra fosy be fitiavana ianao. Ko angatanay Tompo, ianao no omba azy, na amin'ny sehatra ny fanompona, na amin'izay rehetra hitantananao ny fiainany, fa Andriamanitra mitana ny fanekenao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakanay, ilay mpiainy vavaka nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, aoka isika hiaraka anaiky sy anambarany fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virtsy, nitsara nanapaka Pondio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra ray sy tompo, avy any aviany tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kelika, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira fa 770 sy 900, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa, dia hitsangana ety anoloana ireo izay manolotra ny zanany sy manolotena handray ny sakramentan'ny batisa. 770 sy 900, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Thank you.
malala rehetra ao amin'ny tompo, ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavoany faloloran-tenany sy manolotra ny zanany ary manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Hoy ary ny teny soratra masina anorenany fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa miarana levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ry hava malala, misy fanekena hatao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anao zahay hamaly izany araka izay sitraky ny fonao. Ekenao va fa Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra ao ary mpamonjy anao? Ekenao va ny anompo an'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namanao araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra? Irinao sy kendrenao ary homananao va ny ho mpandray ny fanasan'ny Tompo? Ekenao va ny andahan'ny Satana sy ny asany ary ny fanao ratsy rehetra? Ho anareo ray aman-dreny ihany koa, misy ny fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly izany araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anareo fianarana ho an'ireto zaza ireto amin'ny androm-piainanareo rehetra? Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana sy izao fahasoavana lehibe izay noraisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an'i Jesosy ho Tompo mba azahoany hery handavan'ny asan'ny Satana rehetra? Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony fanaovam-batisa izao, ary anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo? Mangataka anao ary zahay izay nanolo tena handray ny sakramentan'ny batisa, hanambara sy hanamafy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ny fanekena. Todika ny fiangonana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, manaiky fa i Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra. Ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako, araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andahan'ny Satana sy ny asany ary fady amin'ny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny roso mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinako mba hanatanterahako izany. Mangataka anareo ray aman-dreny ihany koa izahay hanamafy izany fanekenareo izany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana.
Manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra rainay izahay ekenay ny joro amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainany rehetra. Ekenay natanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fan'Andriamanitra izao sy ny anekeny an' Jesosy ho tompo mba azahoany hery manaovany asany tany rehetra. Vonina hivavaka ho azy mampianatra azy mivavaka ka mampianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny mpianatra azy miantona izao fanaovana batisa izao ary izanay ny taona azy mpandray fanasany tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatanteranay izany. Sika fiangonana koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay rehetra efa noraisitsika. Aokary isika hiara hitsangana hivavaka. Isika Andriamanitra raitsy to ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany no mety amin'ny nanorenana izao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotonofo mba ho famantarany ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny kristiana izao. Ireto mpanomponao atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy noho ny asa ny fananao masina izay mitarika azy isanandro isanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotranao zay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombiny anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vaoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao ireto mpanomponao ireto eo ambany ny fahasoavanao ka mba paharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezana ireto mpanomponao ireto. Ka tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Oka hipetraka isika. Rakotoarosoa Marko fandresena. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny Tompo mombanao. Raljaona narovana Aron.
𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 narovana Aron. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Andriako toarson mijoro tiago. Andriako toarson mijoro tiago. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Hoy ny Tompo aminareo: anaka, aza matahotra, fefa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Ataontsika ny hira fa 1:370 ao anatin'izay no anatanterahana ny rakim-pahasoavana. Ataontsika ny hira fahenina amby 770 ny andininy fahatelo dia androso ety anoloana ny namantsika izay atokana ho mpandray ny fanasana.
Riava-malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika anio ny andray ity olombonjena nampian'ny tompo isan'andro ho isan'ny fiangonana ity. Vavolombelon'ny fanekena izay ho ataony isika ary ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy ihany koa, ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanavao ndraiky io ny efa ny antsona sy nandraisana antsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aokarisika mpiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ity avantsika ity mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina ny fotompinoana kristianina araka ny soratra masina izy ary natanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Hitsangana isika fiangonana hivavaka. Vavaka isika. O Hashem Elohim, ry ray mandraka izay io, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavana anatony anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavanao. Amen. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa ny rano. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankahalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba anambara ny finoana. Ry Tompo, mba enore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy io. Raisy koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany ho azy any ary ho anao ray any an-danitra so amin'ny fanahy masina ny dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny teny soratra masina. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny olona. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izo ny rahalahako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovo no anakay eo anatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Nazovo no andahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ankehitriny ary mangataka anao zahay ry hava-malala mba hamaly ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Ianaova mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raintsika any an-danitra izay tia atsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika. Mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy vai ianao. Mino sy manaiky ao. Moa ianao va manaiky ho an'ny tenanao ny fanekeny batisa izay nandraisanao ny fanomezana ny fanahy masina mba hizoranao amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tia an'Andriamanitra sy ankatony sitrapony ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana baiboly ary ny famonjena fanompo-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino.
manaiky ny oti sy ankatoa aho. Aokary handroso amin'ny fanambarana-pahabe maso ny finoanao sy ny fanekenao ny tompo eto anatrehan'ny valivolombelona ianao. Izaho akotomavy tinome dia manaiky sy mino fa i Jesosy no tompoko sy ny mpamonjy ahy, voavela ny eloko ary azoko ny famonjeny, ka ekeko ny oti sy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehoana ny mino fanekeny, ny famonjeny sy ny fampihavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonany sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Ho ezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny adinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, mpiara-mivavaka toroteny, mpiara-mandinika ny soratra masina. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitondran'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran'ny tenako, ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavany nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonany sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Rakotomavo tinome, noho izany fanekena nataonao teo zany, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka anasanay anao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsoto zay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny tompo momba anao. Itsangana isika fiangonana ivavaka. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misotranao zay no ty ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha io, ity mpanomponao zay avy nanavaony sy nanamafy ny mpahabe maso ny fanekeny nataony taminao. Ianao ry Andriamanitra raha io no niantso azy, ko namaly zany antsonao izany izy, ta io ny fanapahan-kevy ny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy anantona ny latabatrao masina sy ny ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, matanjaka ny finoany, tsy azo osongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina zay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Vavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Enoy izahay ry ray ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay, no entinay mivavaka aminao. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao, dia mitombo amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitra Andriamanitra raitsika, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana, dia mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Hanao hira ny katekomenina ao anatin'izay no hanaovantsika ny rakim-pahasoavana.
tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha amin'ny fiangonana isika izao. dia ho ampitomboina aminareo rehetra ny ry havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozanao ny vaovao iray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodam-paritany arivo avaradrano, aumônerie synodam-paritany. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana chapelle militaire Ampaibe. Antony tolo-tanana, ry havana, ho ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho tanterahana ny alarobia 17 Martsa ho avy izao ny fitokanana ny chapelle any aumônerie synodam-paritany arivo avaradrano. Manentana antsika hitondram-bavaka izany fotoan-dehibe izany sy hanotrina io fotoana io. Noho izany dia misy ireo fandaniana hoety manana amin'izany izay mbola misy ny tsy ampy eo ampelantanan'ny komity mpanatanteraka izay mitetina 1 million d'ariary. Koa natao izao taratasy izao hiantsoana ireo malala-tanana sy tia manao asa soa hanohana ara-bola hoety manatanteraka io fotoan-dehibe io so amin'ny fandraisam-bahiny samihafa. Noho ny fahatokiako fa anaiky ianao no anoratako aminao, ka fantatro fa anao mihoatra noho izay lazaiko aza ianao. Filemona 2:20. Manao sonizy izany ny aumônier ny mpitandrina razanaky ny aina Violette. Avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana. Ny fandraisana anjara ny dekona sy loholona amin'ny herinandro masina dia ny alakamisy masina. Ny fahatongavan'ny dekona sy loholona mamerina hira dia io alakamisy io manomboka amin'ny 2 ratolakandro izay afaka, amin'ny 5 ora hariva kosa no manomboka ny fanomanana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Koa manentana antsika dekona sy loholona rehetra ny amin'izany. Anatanteraka famangina dekona izay tsy salama ny fikambanan'ny dekona sy loholona sy ny fiangonana ao aorian'izao fanompompo vavahana maraina izao. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampaty izay sampana mpanazava stily dia mivarotra ny chocolat de Pâques izay varotana amin'ny vidiny 10 000 ariary. Koa manasantsika rehetra mpianakavy finoana handray anjara amin'izany. Ny tapakila dia afaka jifaina any amin'ny mpiandraikitra sy ny komity mpivondronana, ary izany dia hozaraina ny alahady 1 Martsa ho avy izao. Avy amin'ny VFL. Raha mipitso alatsinainy 15 Martsa manomboka amin'ny 9 ora hariva ny herinandro masin'ny sampana. Koa manasantsika ho tonga amin'izany. Mivarotra mofo mamy sy masira ny sampana amin'ny alahady mipasika, izany hoe amin'ny lahady heriny anio, koa dia misaotra antsika sahady ny amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ny sampana sekoly alahady no mitarika ny herinandro masina manomboka anio amin'ny 4 ora hariva. Amin'ny 2 ora sasantolakandro fahatongavan'ny mpianatra, ao anatin'izany ny ratsanatan-ketsa sy ny mpampianatra rehetra. Ny tenue iraisana dia robe fotsy ho an'ny vehivavy ary lobaka fotsy sy pataloha fotsy kosa ho an'ny lehilahy. Raha tsy misy pataloha fotsy dia pataloha mainty no anaovana. Amin'ny sabotsy 3 Martsa 2024 ho avy izao no andraisana ny sosisy ho an'ireo izay nandray anjara tamin'izany, manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro tsy diso. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Isaorana ny fiangonana manontolo mpitandrina birao ny fiangonana ny amin'ny fantanterahana fambolekazo izay nitotsain'ny sampana omaly sabotsy 13 Martsa. Teny soavina ambantsena natao izany ary zanakazo 500 no novoleny. Avy amin'ny safifa. Fiadanana ho anareo. Tsy misy ny asa sy fampaherezana anio. Ny alarobia amin'ny 4 ora hariva. Alarobia 17 Martsa amin'ny 4 ora hariva no anjaran'ny safifa amin'ny herinandro masina. Avy amin'ny sampana Dorcas. Miverina ny sampana Dorcas anio hariva amin'ny 3 ora ho fanomanana ny herinandro masina.
ampatsahiviny sika fa ny alarobia 7 martsa no anjarantsika amin'ny herinandro masina iarahana izy io amin'ny fikambanana katekomena manomboka amin'ny 8:00 taratasy fisaorana ny vadiny ny zanaka ny zafiny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny mpitandrina rehetra ny braon'ny fiangonana fikambanany dekona soloolona ny sampana rehetra ny kristianina tsirairay izay tonga ny dododo nampahery sy nampionanay tamin'ny falasan'ny malalanay razafindrabe Jean Arthur ny 13 martsa lasa teo. Andriamanitra be fitiavana ny amaly fity anareo rehetra misaotra tompoko. Ny fianakaviana dia n'olatra fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Rakim-pisaorana aza manay na inona fa aoka amin'ny fivavahana sy ny fonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:1-9. Rakim-pisaorana noho ny tsingeritaona naterahana atolotra ny fikambanana katekomena. Rakim-pisaorana ary izy namalika nanao hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Luka 10:7-20. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana izay nomeny ny zanakay sy ny fitatana lalandava ny fiainana menakavy. Mamindra fo sy be fitiavan'Andriamanitra ary mitantana fanekeny lalandava. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny pasteur Rakotsafy Mikaela, ny pasteur amin'ny solotoerana, ny pasteur amin'ny zajara rehetra, ny sampana Dorkasy, fikambanana katekomena, ny sampana Tanora, ny sampana ny Safifa, ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ary ny sampana Sekolelahady. Dia toy izay indray ny vaovao iray riavana voninahitra an'Andriamanitra ireriana. Reto misy namantsika ireto izay hanolotra ny zanany andray ny sakramentany batisa amin'ny alahady ho avy izao ka mangataka ireo ray aman-dreny hitsangana rehefa voatonona ianareo. Ny zaza raha fanomezan-tsoa antso no elasy raha fanomezan-tsoa Heriniaina Stefena, ny ray aman-dreny raha fanomezan-tsoa Solomanga sy Ravaosolo Marie Florentine. Sotra tompoko. Ny zaza Rabemanda ny sainana Anja Sema, ny ray aman-dreny Rabemanda Solofinirina Tsinjoery sy danin'ny sainana Anja Kristofia Safidy. Ny zaza Rakotoarivelo Manantsoa Fahasoavana, ny ray aman-dreny Rakotoarivelo Tantely Marka sy Rabe Manantsoa Seheno Armel. Ireto namantsika ireto dia anamasina sy hitondra ny fanambadiana amasinina eto amin'ny fiangonana amin'ny asabotsy ho avy izao ka mangataka azy ireo hitsangana rehefa voatonona ny anaran'izy ireo. Raha mamonjy soa Arinay Volova Seheno sy Andria Miarosolo Miaingo. Eny tompoko reny izy ireny. Ravelson Ernest Manirson sy Randrianantoandro Domoina Natasa. Reny izy ireny. Rasendrason Zafiny Maro Mamitina sy Aingo Manana Rakotonirina. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo anio ka manasa antsika rehetra indrindra ho anareo izay vahiny tonga miara-mivavaka eto ka vonina amin'ny fiombonana latabatra miaraka amin'ny tompo dia manasa anareo ny fiangonana.
natateraka nirakitra isika izao hira ny koral ka ny 3 no mihira voalohany.
Faharoa ambin'ny folo amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany no ataontsika. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
velatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo zay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, tompo, Andriamanitra tsoto, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo, fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ivavaka isika. Tompo, mendrika sy marina ny midera sy misaotra ary mankalazanao, ny mivavaka aminao amin'ny toerana rehetra isi ny fanapahanao, fa Andriamanitra tsy azo tononona ianao, saro-pantarina, tsy hita, tsy takatry ny saina hatrizay ka ho mandrakizay, ary tsy miova na ianao na ny zanakao lahy tokana na ny fanahinao masina. Nahary anay avy tamin'ny tsy misy ianao, nanome anay ny fahavelomana, ary rehefa lafo izahay dia sitrakao nampiarina anay. Tsy nitsahatra ny nanao ny zavatra rehetra ho anay ianao, ambara-pahatonganao anay ho any an-danitra, ka hanomezanao ny fanjakanao rahatr'izay. Misaotra anao zahay, misaotra ny zanakao lahy tokana, misaotra ny fanahy masina, noho izany rehetra izany sy noho ny zavatsoa rehetra natobako ao anay, na fantatray na tsy fantatray, ary na miariary na miafina. Misaotra anao koa zahay noho ny aneken'ny famondraponao izao fanompompivavahana ataonay izao, na dia eo anatrehanao lalandava manompo anao mandrakariva aza, miarika anjely arivoarivo, ny anjely alinalina mba amin'ny kerobima sy ny serafima rakotry ny elany. Mianta aminao izahay mba hamela ny feonay, ikambana amin'ny feon'izy ireo, ka ioby ianao ampanetren-tena manao hoe. Ny teny fanorenana izao sakramenta ny fanasan'ny tompo izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, ray santiny tena koa izay omenao anareo, izao natao fahatsarovana. Dia arak'izany popoka, rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity ny drako, dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Ivavaka isika. Noho izany ry tompo ray ny an-danitro, dia mankatoa ny nadidiny zanakao ataonay izahay mpanomponao, ka mahatsiaro ny zava-dehibe rehetra no tanterahany ho anay. Ny fihinanam-bilon'ny Betlehema, ny azo fijaliany Kalvari, ny fasan'i Josefa avy any Arimaty, ny fitsanganana velona tamin'ny maraina ny Alahady, ny fiakarany tany an-danitra sy ny fipetrahany eo ankavanan'Andriamanitra ray, ary ny fiaviany ray amboninahitra. Ray masina sy marino, indreto izahay mahatsiaro ilay fanatitra tokana sy tanteraka
naterina indre mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Eto ampiandrasana amin'ny mpifaliana ny fiverenany dia manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ho anao izahay. Ry tompo ray eny an-danitro, mba hidino aminay ny fananao masina, ahidino amin'reto famantarana ireto, mba hanambarany ny tena sy ny rano Jesosy Kristy zanakao, fa ianao efa nanome ny fanahinao ho an'ny mpaminany, ianao efa nampidina azy ho an'ny apôstôly masina, ary ianao efa nampanantena ny fiangonanao, fa omba azy mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny fanahinao masina ny hiasa aminay, hampisinda ny tahotra sy ny fitsarana sy ny fanamelohana. Izy kosa ny ahatonga izao sakramenta izao ahavoka-tsoa ho an'ny fiainanay dia ny famelan-keloka, firaisana amin'ny fanahy masina, fiainam-baovao, fanantenana feno ny fanjakan'ny lanitra, ary fahatokina eo anatrehanao Andriamanitra tompo sy mpamonjy. Miaino anay ry Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay omem-boninahitra sy laza amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, miaraka aminao ray eny an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vangintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Petraka ny fiangonana. Kristy tompo, ento izany kazarao amin'ny mpianakavy ny finoana.
Hitsangana ny fiangonana. Aoka isika hiara-iombona amin'ilay vavaka fanetretena manao hoe Tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao. Tompo tsy mendrika ny idirana latafatra. Tompo tsy mendrika izy nisonsomitsaka ao latafatra ao. Kanefa hoe ianao izay manatinaty sy mba volana. Jesosy Kristy lay ekeny vahoaka fampanjaka hoe raiso an'ity ny tenako izao natao fahatsarovanahy. Sotroinareo rehetra ity fahitin-drako dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao ny atao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko io misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavotra ny ainao tsidina ny andavaka, zay manarona famindra-po sy fiantrananao. Halleluia! Mideran'i Jehovah ry fanahiko, mideran'i Jehovah aho raha mbola miainako. Eny, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velonako. Amen. Toy izao ny afatra ho antsika izay voavy nandray ny fanasan'ny Tompo. Ho ny soratra masina, ioby ny molotro raha mankalazanao, ny fanahiko izay efa navotanao, ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakizay, manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana.
ta ianareo aneny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, hanandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.